ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahaba tsika rehetra afaka malalatra ty larobia 2 ny volana jona ity dia manonona ny fiadanan'ny tompo mba hampifaliany amintsika mianakavy ry afaka. Ny fanavy tsika anio dia ny Exodosy 2 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Perikiopa raha teo tamin'ny Alahady aminaran'i Jesosy. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa anakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy, dia nananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana. Ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo amoron'ny nely ny fiara. Ary nanabavy ny janona teny lavidavitreny mba hahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanakavaviny Farao mba handro tao nely. Ary ny ankizivavy nitsangatsangana teny amoron'ny nely, ary raha nahita ny fiara teo anaty zozoro ny zanakavaviny Farao dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka nabaka azy. Ary no nosokafany dia hitany ny zazakely, ary indro fa zazalahy nitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ty. Dia hoe kosa ny nabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao: andeha akapitaiza amin'ny vavavy Hebreo va akaty aminao mba hitaizany zaza ho anao? Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy: andeha ary. Dia lasa zazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy ny zanakavaviny Farao taminy: ento ty zaza ty ka dia zao ahy, fa izao andony karamanao. Dia nentina vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavaviny Farao izy ka dia tonga zanany. Ary ny anarana ataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano nangalako azy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'ny namonjena an'i Mosesy ry havana no asehony ity bokin'ny Exodosy ity. Tantara izay mampieritreritra antsika ny nitondran'Andriamanitra any Mosesy. Mosesy izay tonga mpanorona mihitsy ny fanjakan'i Israely, nitondra ny zanak'Israely nivoaka any Egypta, ary hoy ny filazany soratra masina azy hoe tsy misy olona tsara fanataka Mosesy. Mosesy no niresaka tamin'Andriamanitra, nandray ny soratanan'Andriamanitra tamin'ny vato fisaka. Nefa dia asehony ety andoniny tony fa mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra ny mpanompony. Nalaina tany amin'ny rano, nalaina avy tany amin'ny fahafatesana mihitsy ara, niala avy any amin'ny zavatsarotra sy manahirana, ary dia tonga tamin'ny famirapiratana. Raha afaka malala, raha ohatra ka mandinika tsara ilay tantara isika dia mahatsiaro lafin-javatra roa lehibe. Ny voalohany dia izao, mandinika tsara ny tantaran'i Mosesy zany tsika, dia izao: ny famirapiratany fiainan'ny olona dia mandrakariva nandalo zavatsarotra sy zava-manahirana. Takatry ny olona tsara ny famirapiratana, takatry ny olona tsara ny fahombiazana rehefa avy nandalo zavatsarotra tahaka andry Mosesy izy. Betsaka ny olona no manimba zavatra ndraindray amin'ny fiainana, tsy mahatsiaro ny fahatsaram-piainana omen'Andriamanitra azy satria nanadino ny lalatsarotra nakan'Andriamanitra azy. Eo mamarina na teny izay ampaminany manao hoe tsarovy ny vato nakananareo, ny atilavaka arabaka teny dia izay mihitsy, ny edina anareo. Rehefa tsaron'ny olona ilay ny andohaniny, ilay zavatsarotra ny lalovany hoe avy aiza moa aty, nampamirapiratana dia misy heviny aminy ny voninahitra izay asalotr'Andriamanitra ho aminy. Fa rehefa adin'ny olona izay na
tongatonga ho azy ny olona na iverin'ny olona fa zavatra lovana ny famirapiratana dia tsisy ivony sy tsisy asiny amin'ny olona. Betsaka ny olona no mety mandova famirapiratana noho ny fiezahan'ireo ray aman-dreniny. Betsaka ny firenena mandova famirapiratana noho ny fiezahan'ireo mpanorina azy. Hitantsika amin'ireo tany mandroso isan-karazany zany. Betsaka ny olona no tsy nampanano sarotra dia namirapiratra teo amin'ny fiainana ohatra raha namilafiny andraikitra io na adidy, tsy amin'ny lafiny ara-panana resantsika eto. Fa izao lasa tsisy ivony zany aminy. Hany ka manjanona dia ny fitondrantenany aza dia tsy tsara loatra. Anina dia ny fomba fifandraisany amin'ny olona aza manjary mifangaro avinavina. Anina dia ny fomba fijeriny zavatra raha manjary manambany ny hafa satria tsy tsapany ilay atylavaka ny edina azy, tsy tsapany ilay rano nakana azy tahaka ny Mosesy, tsy tsapany hoe avy taiza izy avy tany amin'ny rano izy, zany avy amina zavatsarotra izy nge, fa ny famirapiratana teo aminy dia tsy zony fa fitahian'Andriamanitra. Ny famirapiratana teo aminy dia fahasoavan'Andriamanitra. Ravako malala hoy tsika manao hoe raha mamaky itony tantara itony isika dia mametraka ny fanontaniana hoe takatry ny mpino ve fa tsy ilay zavatsarotra akory ny zava-dehibe, fa rehefa tian'Andriamanitra ny ampamiratra ny fiainan'ny olona, rehefa tian'Andriamanitra ny andrakotra voninahitra ny fiainan'ny olona dia tonga amin'izany ihany izy. Fa moa rehefa tonga amin'izany famirapiratany voninahitr'Andriamanitra zany ny olona mahatsiaro ilay lalana ny diavina izy. Mosesy teo amin'ny fiainany rehefa malala dia tsy mba nanadino amin'izany izy. Tsy mba nanadino ilay hoe za dia avy amin'ny rano, ary ny anarany dia avy amin'ny rano. Ny anarany dia midika hoe nalaina avy tany amin'ny zavatsarotra izy, nalaina navotana tamin'ny rano izy, ary dia noentiny mandrakarivo izay anarana izay. Rehefa malala dia tsika hiato ary hijery ny atylavaka ny edina atsika, hijery ny rano nakana atsika, hijery ny zavatsarotra ny lalovantsika, ary mandrakariva ireny olona hitantsika mamiratra amin'ny fahendrena na amin'ny fivavahana na amin'ny ara-panahy io na amin'ny ara-pikaroana io na amin'ny ara-penana mihitsy ara, dia mandrakariva tao ambadika izy ireny nisy fiafiana. Raha mijery ny tantara Nelson Mandela tsika, ahitana ny tsangam-bato Nelson Mandela ny firenena maro eto ambonin'ny tany, fa 17 taona angizy tany ampikatrany. Raha toa ka mijery ny tantaran'ireo olo malaza maro isika, na Abraham Lincoln io na andeha atao tsy andeha lavitra. Raha mijery ny tantaran'ny pasteur Velijono Tambotately isika, nandalo fonjanga zany. Raha mijery ny tantaran'ireo olo malaza tahaka izany dia zao nisy fiaretana, nisy fangiry firiana, nisy zavatsarotra ny lalovana. Rehefa malala dika zany dia izao misaotra an'Andriamanitra rehefa mbola ohatr'izao ianao. Misaotra an'Andriamanitra fa io famirapiratana amin'izay eo aminao io dia avy amin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao manao hoe za moa dia mamiratra dia manahoana moa zao paster, zanga moa dia mamiratra moa, satria mbola eo aminao io. Fa rehefa tsy eo aminao sanatra iny zany dia zay ianao mahatsiaro hoe aizakay teo sambatra, aizakay teo tena namiratra, aizakay teo ohatr'izao. Fa ray mantsy ny olona eo amin'ny le fahasambarany, fa ny fahasambarany hafa mandrakariva no hitany dia eritreretiny ho tsy sambatra ny tenany. Fa io ianao ankehitriny io sambatra ianao, sambatra ianao, fa ndraindray refesinao amin'ny zavatra tsy eo am-pelantananao fa ny fahasambarany hafa ny fahasambaranao dia mieritreritra ianao hoe za nga moa dia sambatra, za nga moa dia manahoana fa dia ohatrany zahako ola tsotra be ity. Tsy ry havako malala, tsisy olona tsotra be zany ny mpanompon'Andriamanitra, fa olona nitahian'Andriamanitra daholo ary akofan'Andriamanitra ny voninahiny ary manana zo ho faly eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Faharoa, raha mamaky ity tantara ity tsika tsika hoe famirapiratana dia mandrakariva nandalo zavatsarotra ny olona ary mahatakatra zany famirapiratana zany eo ambany fahasoavan'ny tompo.
fa ny faharoa raha ohatra ka mandinika tantara mosentsika rehefa malala dia zao misy olona maro asain'Andriamanitra mamola vola na izany fahasambarana zany famirapiratany Mosesy zany eo an dia nianabaviny Mosesy ny reniny Mosesy ny ankizivavin'ilay zanakavaviny Farao ny zanakavaviny Farao dia zao vehivavy efatra be zao reny mpianakaviany efatra be zao niaraka nampiasain'Andriamanitra nanavitra ny Mosesy zany hoe lay famirapiratany Mosesy 70 taona teorina 70 taona teorina 20 taona teorina 10 taona teorina dia zao nisy olona nampiasain'Andriamanitra tao nisy olona ny volavolain'Andriamanitra tao raha tena mandinika fianarao ny afaka malala dia za mahatsiaro ary fiteny mandrakariva fiteny ampianatra hoe za rehefa mitsara kopia dia mahatsiaro kopia ny mpianatra dia rehefa mahatsiaro hoe tamin'ny taona asa 70 taona lasa dia nisy mpampianatra namaky ny kopiako ary niaritra namaky zany kopia zany ary za mpampianatra zany tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra tany amin'ny ambaratonga faharoa fototra teny amin'ny université teny amin'ny fanaovana asa soratra isan-karazany nisy mpampianatra ny lofo namakiny ny kopia ary tao anatin'ilay soratra farak'izay ratsy iny dia niafy zany mpampianatra zany nanondrotra anao ary zay ny mahatonga anao tsy maintsy manondrotra ny hafa satria nisy hafa niaritra nanondrotra anao nisy hafa nitady vahaolany amin'izay avovonjany Mosesy tao anatin'io rano io ny anabaviny nanao tazan-davitra nisy olona nandoha vola olay zanakavaviny Farao manao hoe aloako daholo zay rehetra avelona azy sambatra ampivelatra an'io zazy io zany antoka azy dia tahaka izany tsika tanora ry avako malala ndraindray adinontsika fa nisy olona niaritra nge nisy olona nylofo nge nisy olona nanondrotra nge sika ary manana didy hanondrotra koa ny hafa tsy mahazo tia teny sika satria nisy olona nahafohy vola nahafohy fotoana nahafohy ny aja mambonina nahafohy ny heritsainy nahafohy ny fahaizany mba hahatonga atsika hisondrotra tahaka ny Mosesy nalaina tao amin'ny rano ndraindray tsika malagasy moa dia mba metraka ilay tsony hoe valim-babena ekena misy na dia hoe valim-babena fa ndraindray adinontsika ny mamalim-babena ny valim-babena tsy hoe lay olona ny baby atsika ihany ny valintsika tsy zay ilion'iny mety tsy hitanao aiza moa ny ahitanao izay nitsara ny kopia anao tamin'ny baccalauréat aiza ny ahitanao izay nitsara ny kopia anao tamin'ny licence aiza ny ahitanao izay nitsara ny kopia anao na ny olona izay nanatrika ny soutenance anao tamin'ny fotoanandro ara gatadidy akory na mety hoe tsy hitantsony azy izy ndray na mety amin'ny toeran-kafa izy fa anjaranao amin'ny ankehitriny mba mieritreritra hoe zavy mba mahavita tahaka ty zanakavaviny Farao ty hoe za dia mindeha koa mba amaly fity ndeha mba hanondrotra ity volany ty tsika rehefa ko malala any dia ray volan'ny ankizy eto Madagasikara ray volan'ny ankizy ry volan'ny teny malagasy mpanjirana manokana amin'ny fanabeazana mampalahelo rehefa ko malala any mijery ny fantrana ny ankizy miasa eto Antananarivo raha toa ka mijery ianao any ambanivohitra any dia marina fa mety ho mahasalama ny ankizy le izy marina fa mety ho mahasoa azy fa miasa ny ankizy any ambanivohitra atsipy ny kitapo tonga avy mianatra dia lasa mitonjezika atsipy ny kitapo dia lasa mandeha mampidi-tromby mizakazaka amin'ny fo maraina dia manatitra zezika aloha eny tsaha zay vao mandeha mianatra any tsisy mpanampy zany ny ankizy tsy maninona koa zany fa asa atao mba hivelarany amin'ny lasona anankiray betsaka nandalo zany tao amin'ny fiainana fa izao itsika zay tsy manana tsy mba nandalona zany ny ankizy sasany noho ny fahasoavan'Andriamanitra ty andrenivohitra tafita dia tokony mba heritreritra ireny zandry
any ambany vohatra reny tokony mba eritreritra reny zandry zay misy ange tsy manana na de penina akory azy misy arengy na de lay ataontsika hoe efitrano fianarana azy tsy zarizary anandray aza ny ora fianarana raha tokony ianatra adiny efatra adiny ray sasany sisa ny keny anarany betsaka zany ry avako malala tsy afaka hotratra ny tanatsika daholo akory ny fahantrany izao tontolo zao fa zao kosa zay tratra ny tanatsika de ataotsika ampitiavana zay tratra ny tanatsika de ataotsika amin'ny fifaliana ry avako malalo nde tsika pino hijery ny tanin-drazana nde atsiaro hoe na inona toerana misy ankehitriny am'izay everako azy mety olo tsotra mety olo manana andraikitra mety olo asoavin'ny tompo manokana ny fahatsapanao ny tenanao ka tonga mitanjona zay neritreretinao sy ny rinao da izao azadinoana fa nisy olona betsaka nataon'Andriamanitra fiasana ndray aman-dreninao mazava ho azy io resahany io ny anabavinao mazava ho azy nandray tampo aminao io resahany io fa mety misy olo kafa koa aza mpiray tanin-drazana aminao ndao za tsisy mahaiza mamaly mbabeny mahaiza mba mijery ny hafa fa mbola be deabe ny ankizy be deabe ny olona be deabe ny olona mbola ao anatin'izany rano tahaka ny Mosesy ao anatin'izany fantrana ao anatin'ny loza mitatao ka miandry fitserana miandry fahafoizana miandry fitiavana avy aminao lay Jesosy Kristy tompo zay endriky ny fitiavan'Andriamanitra zay ny anjaka ao am-ponao ka anananao fifaliana amin'ny voninahitr'Andriamanitra ataony eo aminao isan'andro ary anananao fo kosa mizara anananao fo kosa mitsinjo ny hafa ao anatin'ny fahasahiranany zay rehetra mety ilana ianao ivavakisika tompo misaotranao zahay ny amin'ity soratra masina novakina ity ndradray tompo adinonay ny aty lavaka ny adinanay fa ny famirapiratana sy ny fahasoavana zay eo aminay de avy aminao ary azavelanao anadino zahay fa lalandavitra nitondranao anay ataovy mahatsiaro re tompo fa ny fahasoavana eo amin'ny fiainanay de ianao Andriamanitra nagnome zany mivavaka zay tompo malala raha toko mandalo zavatsarotra zahay de aoka isotranao fa manify anay reny mahatonga anay mahatakatra ny asaribidin'ny voninahitra ao ny fahatsiarovana ny aty lavaka ny dinanay tompo mivavaka izahay aya malim-babena ireo ray aman-dreninay aya malim-babena ny ray tampo aminay aya isotra amin'ny mpiarabelona aminay ka izaka hanondrotra ny hafa izaka izara tompo amin'izao fahantrany firenena izao vavaka manokan'izay ho an'ny ankizy malagasy rehetra ho an'ny tanora malagasy ao reo sahirana ao reo mijaly ao reo tsy ampy sakafo jereva ny famindram-ponao izy rehetra reny Jesosy de mivavaka izay de rizo atoky anao mandrakariva ny fanoratenanay tompo atao feno ny fahasoavanao misaotra Jesosy amen